Miarabantsika rehetra indray a tsika rehetra zay a angimizao horonan-tsary zao tsika rehetra zay tafiditra atao anatin'izao fandarana izao a zay efa fifampizarantsika mazatra ety amin'ny tambajotra vavaka isika sotranao zay Jesosy Kristy ny amin'ny fitiavanao sy ny famindraponao anamenao zao tombonandro zao ahafahanay mivavaka sy mifampizara zany rehetrarehetra izany dia ao anatin'ny tontolo ny fanomezana voninahitranao foana Jesosy. Eo ihany zay tompo fa ny tena important aminay ihany koa dia ianao manambara zavatra aminay izay maharay zavatra aminao tononoko ny fahefanao sy ny herinao ny autorité-anao tompo anapakabetsaka atao anatin'izao fandarana izao ahafahanay tompo mandray zava-panahava aminao raha misy ny aja sy ny tera sy ny voninahitra dia ho anao irery ihany Jesosy Kristy ho an'ny ray tsy toy ihany koa izay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary ho mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Alleluia. Faly manonona ny fiadanana amintsika rehetra faly tsika sy mamangy atsika amin'ny alalan'izao horonan-tsary zao ny voninahitra ny aja sy ny tera dia ataontsika n'Andriamanitra ray tsy toa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanany no anambarantsika amin'izany. Anio isika dia resaka momba ny tontolon'ny faminaniana zava-dehibe ny fahafantarantsika amin'izany ny fahalalantsika ny sombitsomby ihany ny fahalalantsika ozy ny Baiboly fa rehefa tonga ny tanteraka dia fafantatsika ny amin'ny tontolon'ny zava-panahy rehetra ny amin'ny tanteraka satria isika mihitsy no atao tanteraka dia arak'izay hoe isika amboarina tanteraka izay dia miaraka amin'izay ihany koa misy fitiavan'i Jesosy Kristy, misy fitiavan'Andriamanitra, misy natioran'Andriamanitra tonga amin'ny tenatsika izay voamboatra arak'izay konteksta hoe tanteraka izay dia tsy sombitsombony intsony ny fahalalantsika amin'izay fa tena hoe tanteraka tonga natiora ao amin'ny tenatsika, tonga fiainatsika, tonga fivelomantsika, tonga voary isika amin'izay fotoan'izay hoe voary tanteraka, voaova ao tanteraka tsy zao vatatsika mbena sombitsombony amin'ny fahalalantsika amin'ny alalan'ny Esprit Saint Primus amin'ny alalan'ny fanahy masina sombitsombony izay menatsika ahafantarantsika amin'izay sombitsombony fantanterahana izay. Zay ny ela fa araka ny loha hevitra hitatsika sy efa natsitoko teo dia hoe iresaka momba ny faminaniana isika androany ary hitondra fanazavana tsotsotra ao anatin'izany satria dia entiny devoly entiny satana mamitaka pino maro be da be mihitsy ity resaka faminaniana ity ary indrindra ihany koa entiny devoly mamono vorona entiny devoly maka fanahy entiny devoly manataka poketra entiny devoly manambaka entiny devoly mamarina ireo pino ary na ny olom-boafidy aza dia voafitany any amin'ny tontolon'ny fitomanina sy ny fikitrohanify. Mety hokanga angamba ianao mamaky an'ilay loha hevitra hoe andao isika mamina ny lainga. Eo ihany izay loha hevitra izay fa raha nandinika isika tato ato
de nisy ramose nanambara faminaniana tsy izy ihany moa fa apetsaka ireo teo alohany no efa mitondra karaza-paminaniana raha tsoriko de hoe somary mirediredy io ihany zay hoe mirediredy zay fa ny tena marina de misy esprit miditra ao anatin'ireny olona ireny de izy mihitsy moa no miafirme hoe nambaran' Jesosy tamiko indroa, nambaran' Jesosy tamiko intelo, za de nentsiny Jesosy Kristy tany an-danitra, za dia nomeny Jesosy Kristy teny faminaniana ohatran'izao sy ohatran'itsy. Zay zany ny affirmation nentin'ireny olona ireny. Fa raha treo fotsiny no tondratsika fanazavana fohy de hoe ny zavatra mitranga zany ho an'ireny olona ireny dia misy esprit an'ny Satana mivizite anazy. Mety ho passager izay fomba fiasan'ny Satana izay amin'ny alalan'ilay esprit démoniaque, zany hoe miserana zany. Zany hoe misy fotoana izy tafiditra ao anatin'ny moment de faiblesse, ao anatin'ny fahalemena, tafalatsaka ao anatin'ny izay faiblesse zay izy. De amin'izay fotoana zay izy arak'ilay efa zavatra nampianarintsika teto mizarantsika teto de mitsidika azy Satana ao anatin'izay moment de faiblesse zay. Satana moa de esprit de mitsidika azy amin'izay ma-esprit démoniaque zay de zay le hoe esprit mianime de mitondra fampahitana zany satria izy ao anaty moment de faiblesse dikan'le hoe ao anaty moment de faiblesse izy tsy manana fiarovana am' Jesosy Kristy, tsy manana protection divine, tsy ao aminy ny herin'ny filazantsara, midina be ny faiblesse de connaissance any am'izay resaka hoe herin'ny filazantsara izay dia misokatra daholo ny porte ouverte amin'ny tenany satria arak'ilay nambarako teo tsy manana ny fiarovana Jesosy Kristy izy. De rehefa tafiditra amin'izay moment de faiblesse zay izy de miteny aminy amin'izay Satana. Mora kokoa amin'ny Satana, mora kokoa amin'ny devoly amin'izay fotoana izay no mampahita zavatra ho azy. Mora dia mora amin'ny démonie amin'izay fotoana izay no mampino zavatra ho an'ilay olona victime. Ary zay fampinoany démonie zay arak'ilay esprit mpifaninana amin'ny maha-démonie an'ny Satana dia matetika ny herin'ny filazantsara foana no tsy mbadiky ny démonie ampiasainy ao anatin'izay contexte izay entiny manindra an'ilay olona ahafahan'ilay olona misezira tsara mihitsy an'ilay fausse information zany, ilay filazantsara voahodina, ilay teny soratra masina voatsimbadika ampiasain'ny démonie entiny voalohany indrindra anapotehana an'ilay olona victime eto ary ihany koa aorinan'izay izay rehetra miaino an'iny olona iny satria du moment hoe mandray an'ilay teny na faminaniana na zavatra hafa fa ny sujet antsika moa eto faminaniana ilay olona victime de miproclame an'ilay faminaniana expérience ny zarentsika eto miproclame an'ilay faminaniana ilay victime zany mety hoe faux bishop io na faux pasteur io na faux évangéliste io na sy ny sisa rehetra izany na mety io raha latsotra ihany koa de du moment izy miproclame an'iny prophétie izay izy ngiziny no fafahamarinana voaray an'iny kanefa tellement izy efa hoe toy ny hoe za tsy hiteny hoe possédé fa tellement izy efa contrôler ny démonie tsara satria misy an'ilay porte ouverte nazavaintsika teo dia ny démonie no manapaka ao anatin'ny sainy sy ny fieritreretany momba azy rehetra amin'izay fotoana izay izy any corps amin'ny esprit an'izany dia voacontrôle ny démonie tsara de du moment izy miproclame amin'izay an'ilay faminaniana hoe voarayany de miaraka amin'iny ny olona mifanerasera amin'ny rehetra ka tsy manana ny fiarovana Jesosy Kristy, ny olona mifankahita amin'ny rehetra miaino zay ambarany, miaino zay ambarany dia avy hatrany ihany koa dia iasan'ilay teny faminaniana ao anatin'ny contexte ambaratsika eto hoe faux prophétie zay la herin'ny Satana azadino fa ny teny de misy heriny avokoa ny parole misy heriny avokoa raha mitsodrano le olona ka olona manana fifandraisana amin'Andriamanitra tsy to lay mitsodrano de tena misy impact am'le olona tsofina rano la herin'ilay tsodrano ka nampandainga ary io olona io fantatsika tsara ny ka Isaka
Jakoba Ismael. Mitsodrano ny rainy Jakoba sy Ismael. De misy hery Jakoba sy Esau azafady. De misy hery tao anatin'ilay teny. Nefa fantatsika fa i Jakoba dia mpandainga. Fa ilay olona mitsodro rano dia manana ny herin'Andriamanitra. De misy impakta foana ilay tsodrano ny proklamen'ny rainy Jakoba tamin'azy na dia mpandainga ary Jakoba. Fa izay ihany koa dia manambara ny kisary izay zavaintsika eto hoe ny olona anankiray zany izay manana ny fanahy demoni ka milaza izy fa minaniana lainga, mitsodrano izy na miteny zavatra izy avec autorité ao am-bavany. Important be zany zavatra lazaintsika izany dia tsy maintsy misy impacta amin'ny olona mandray an'izany teny zany na mihaino fotsiny ihany ary eo indrindra no tena mahazava-dehibe an'le hoe mila manana fiarovan'Andriamanitra isika ity amin'ity zao tontolo zao ity. Tena hoe miseziran'izay herin'ny filazantsara izay anapaka sy anjaka aty anatoko sy any anatinao manoloana ny karazan'olona mpananainga, manoloana ny karazan'olona mpanonona fitahiana sy fiadanana sy alohan'ny fisainany sy ny fieritreretana izay efa amoizan'ny satanazy sy ampiasan'ny satanazy. Manoloana n'ireny karazan'olona ireny dia mila izany izasy ianao manana fifatorana matotra sy miorina tsara amin'i Jesosy Kristy. Fa raha vao tsy izay ny tosanga misy atsika ity amin'ity zao tontolo zao ity dia miteny ianao fa tsy afaka ny andeha lavitra isika fa ho viravirain'ny satana, tena hoe ho rotodrotika, tena ho potipotehan'ny satana. Ary zany ny zavatra misy amin'izao firenentsika izao. Hitantsika ireny tantara amin'ny Joana sy ny tariny ireny fitondram-panjakana nanizingizina navoaka tamin'ny tele-panjakana, tamin'ny radio tsy miankina isan-karazany, télévision mpanohana ny izay tohanany nisy an'ilay mpaminany brésiliana Joana miaraka tamin'ilay piloty hoe Madagasikara sy ny sisa. Dia mbola mitohy amin'izao vanim-potoana iainantsika zao reny sembolika petraka be da be isan-karazany reny mbola toy an'ilay faminaniana tamin'izany hoe ho aty amintsika ny mason'izao tontolo zao. Fa zany teny amintsika fa ho azavaintsika eo matsy ny tena hoe atin'ny atao hoe faminaniana biblika, ny tena hoe fondement an'izay hoe faminaniana ao amin'i Jesosy Kristy izay ahafahantsika mandray tsara misezira tsara ny information ary ahafahantsika hoe malina sy endry tsara mailo indre tahaka menarana mora tahaka ny voromalala. Mananatsika manana n'izay fomba fitondratena izay araky ny filazantsara ao anatin'ny herin'ny filazantsara, puissance de l'évangile miaina an'izay mba tsy ho voakirakira n'ireny ambodimy tafody zanak'ondry ireny isika. De teo andresaka an'le hoe Joana sy ilay piloty no fantenan'izay ny fantona azy avoaka tamin'ny Aino Amanjery mampanahelo fa zany teny amintsika fa misy ozina be da be netin'ireny. Ary teo dia nanamafy hoe mbola mitohy amin'izao vanim-potoana iresantsika izao reny zavatra ireny ny fekozan'ireny. Ary zany ny anton'ireny hoe hitanao ilay sembolika ao amin'ny hôtel de ville hoe aty amintsika ny mason'izao tontolo zao. Ilay tontolo zao, izao tontolo zao ny mondialisation. Ahoana zo ny bokin'ny Efesiana toko fahenina andininy faharoambe folo raha tsy diso ety amin'ity zao tontolo zao ity no ahitantsika fahoriana dia ny Efesiana toko fahenina andininy faharoambe folo manazava tsara ny hoe iza ity zao tontolo zao ity demoni mpanapaka mpanjaka an'izao fahamaizinana izao. Kanefa ao amin'ny lapan'ny tanàna asiana ilay symbole hoe aty amintsika ny mason'izao tontolo zao. Raha maharay tsara ny message azavaiko zany ianao dia fantatrao ny fifampitohizan'le hoe izao tontolo zao sy ilay prophétie Joana tany aloha tany sy ny conséquence effet cause iainan'ny vahoaka malagasy amin'izao vanim-potoana izao. Dia tsika moa tsy manam-potoana hidetahena ny karazana fiatsaram-belatsia ao ambadika rehetra, ny resaka antsapiderana, ny resaka laïcité de l'État, ireo rehetra ao andapa milaza fa mitazona ny antsoina hoe constitution de la république, hoe laïcité de l'État, séparation de l'église et l'État, zany resaka politika. Kanefa hitantsika rehefa misy ny karazana croisade ataony ohatra hoe apocalypsie na croisade ataony
HVPVM nany croisade tamin'ny alalan'ny paparay masina katolika romanina sy ny sisa rehetra ary efa nisy mihitsy filoha lefitra tao andapa-tao ny teny tamin'ny teny tsy fantatra membre amina eglizy rema nefa hoe laïcité de l'État. Izany rehetra izany dia manambara fa misy corruption be mihitsy zany ao anatin'ny tontolo ny fampiasana ny filazantsara sy ny fitantanana ny firenena amin'ny mahaolona, amin'ny mahaolombelona, mahaolotsotra izay voarara ny baiboly tanteraka satria Jesosy Kristy tsy mifampirarata amin'ny Kaisara, tsy mifampirarata ao andapa tao androva tamin'izany vanim-potoana izany, tsy mifampirarata amin'ny fanjakana romanina, tsy mifampirarata amin'ny mpanapaka mpisorona jiosy sy ny sisa rehetra izay tsy makato sy mandala ny sitrapon'Andriamanitra. Tsara petraka ihany koa izay fahamarinana izay. Hatreo mbola tsy tena milaza ny sujet itsika fa hiditra amin'izay ary tsika ny amin'ny tontolon'ny sujet. Voatsela riavana voaingana mbola miparitaka ny anaty tambatrotra any misy Ramse Sahabo eo amin'ny 500 taona eo tana fiangonana izy ary tena be mpanaraka ihany koa ny mpinony. Baiboly moa efa nilaza fa hoe ho betabe tahaka ny fasika eny amoron-dranomasina ny isan'ny olona izay ho very. Message zany pasentsika izany dia io rangahy io talohan'ny fifidianana taty Eropa taty France zany tamin'ny Macron sy Le Pen teo deuxième tour izay nafanafana ihany ny tontolo politika teo anivon'izany satria misy hevitra moa izay le hoe fanjakana miadan-trano demonia tao anatin'ireny izay samy teo lohany tiaka trône tiaka trophée esprit en démonie daholo zany dia tahetsika zany satria ny devoly dia tia zavatra voninahitra, tia trophée, tia tilikambo babelo Genesis 1:20 tia io loha io itety io tia ny démonie io samborona io satria rehefa azo ny démonie io itetina lamasina io dia izy no mitarika ny vagon, izy no mitarika ny vahoaka rehetrarehetra ao anaty vagon, izy no mitarika miainga amin'ny point de départ anankiray makany amin'ny destination anankiray. Démonie ny resahako eto dia tsy inona izany fa ny fitomanina sy ny fikitromanify. Dia rehefa naminany ilay Ramse tokony fa 700 taona io zany mbola tovolahy eritreriny tokoa lany fariparitako tsotsotra teo hoe manana izy mpino izay be mpanaraka ihany tokoa satria izy moa enjana be amin'ilay resaka séduction manafatrafatra afrikana, manafatrafatra vazaha, karazana prophète, karazana bisopy ampidirina ao am-piangonanao dia ny mpino moa mampalahelo fa ondro tsy misy pia. Za tena mampahery mihitsy hoe mba enoza zao afatra izao zany mba tena hoe miangavy zany tena hoe sokafo ny sainao mba manitra tena kely ianao marina ekeko fa tena tianao reny olona ireny, ekeko fa tena hoe ianao miantso an'ireny olona hoe dada, ianao tena ekeko fa hoe papa miantsonao an'ireny olona ireny fa za tena mampirisika anao mba manitra tena kely fotsiny, mba manova demi-tour kely fotsiny, mba sokafo kely fotsiny eo amponao triato sokafo ny porte ouverte mba enoza ho afatra izao. Dia rehefa naminany le Ramse io dia ozy hoe misy tepoka vitsivitsy reto hoe amin'ity taona ity dia Macron ozy izy tsy mitondra intsony an'la Frantsa fa vehivavy mitondra an'la Frantsa. Dia iarahantsika mahita mifatson'le faminaniana fa mbola lehilahy no mitondra an'la Frantsa. Eo zany dia fa defony metateraka ilay faminaniana no meny démonie anazy. Lay lazainy fa faminaniana ao anatin'ny esprit de séduction. Tepoka ray voalohany zay. Tao ihany koa ny filazany fa hoe isy bomba ejera ozy izy amin'ny la Frantsa. La Frantsa dia isy bomba ho zerany Chine bomba. Zay ny lazainy. Préciseny tsara mihitsy hoe i Chine no anjera bomba ny la Frantsa. Nareo Paris dia ndana misitaka any Normandie, ndana makany a Toulouse, ndana makany amin'ny province, ndana tsy fantatro mialao ao Paris fa io Tour Eiffel io dia ho zerany sino bomba io. Zany ny faminanian'le lehilahy. Bomba nucléaire. Satria hoe bomba nucléaire sa bomba tsotra tsy fantatro bref. Ohatrohatran'izay zany, zay teboka roa zay fotsiny no tsongaiko tao anatin'le faminaniana. Dia teo zany dia tonga saina be mihitsy hoe Jesosy io
mampanahelo lay Ramose fa tena hoe miteniteny foana ny abeny ao am-po no itenena ny vava zay le izy zay tsy haiko raha mijery anahy io Ramose io am'izao fotoana zao na après fa sasany tena miteny hoe ny abeny ao am-ponao no itenena ny vavanao, mila fezinao ny émotion anao. Midina ambany kely am'izay fanambarana izay tsy miresaka an'le hoe esprit en démonie miditra ao anatin'ny sainao sy ny fieritreretanao Ramose fa midina ambany kely niezaka sopla zany hoe ny émotion anao fehezo. Misy fotoana isika rehetra mafanafana fo kely de ho isika na ray zavatra tamin'i Jesosy zao ny tenin'i Jesosy anao, zao ny tenin'ny tompo taminao, zao ceci cela, émotion izay, fietseham-po izay. Ary zay anefa zay fietseham-po zay raha vao miteny de tsy Jesosy no miteny aminatin'izay fa iza sy ny egoako sy ny fisainako sy ny fieritreretako no miteny ao anatin'izay. Midina ambany kely aho manitsy an'ilay Ramose am'izay fotoana zay. Ambarao amin'ny oloko ny fahotana ozon'ny Baiboly de manambara tsotra eto zany j'en ai rien, tsy manana hoe fisainana sy fieritreretana hoe contre amin'iza siza na manenjika mpanompon'Andriamanitra satria ny olona moa rehefa miteny foana isika ny zavatra tokony ho tenenina araka ny Baiboly manambara sy mahitsy ny marina sy ny hitsiny de ozy ny olona hoe aza manendry zay vao ositr'Andriamanitra, aza mikitikika ny olombo ositr'Andriamanitra sy ny sisa rehetra zany aza torabato azy reny eto ambavaka sy ny sisa rehetra fa za teny amin'ny tena antsika hoe za manokana de miteny foana ary zay ny mission apetrak'Andriamanitra ato am-poko tery be de tsy maintsy miteny surtout ho antsika zay tsy tafiditra ao anatin'ilay cercle ary anareo rehetra ao anatin'ilay cercle ihany koa de lazaina anareo ny marina hoe misy faminaniana tsy tokony ho raisiraisina foana ary rehefa miteny ohatran'ireny le olona de manaova remise en question ianareo zay manana fifandraisana am'le olona teneno izy mivavao azy de atsovo mihitsy izy andao tsika ary vavaka aok'izay ty resaka faminaniana lainga ity front ny vavanao omeo an Jesosy ny sentiment anao, omeo an Jesosy ny fonao ampangino ny ego anao dadapasy, ampangino ny ego anao dada mamapasy tena andao tsika iary vavaka andao vaitsika ty tontolo ty fiangonana ity ho atolotsika n'Andriamanitra tsy to fa raha izao lalana izoratsika izao de hoany amin'ny fitomanina sy ny fikotroana ifitsika ary de volo nometsika voninahitra fa tsy Jesosy Kristy. Ny hevitry ny faminaniana mantsy de be da be no tsy mahay an'izy io. Betsika ny definition rehefa avy eo. Ny mahatonga andreny olona ireny maminany lainga toy ireny de nisy fotoana efa nazavaiko teo hoe viziten'ny Satana izy. Satana mamangy anazy amin'ilay esprit efa hoe mpandrava, mpamodika, mpamingana sy ny sisa rehetra zay le esprit an'ny Satana mamangy anazy de mampidina an'ilay faminaniana ao anatiny mampahita anazy de manetsika ny émotion-any mampisonga ny ego-any mba ifamadika tanteraka amin'ilay ambarany amin'ny bokon'ny Jaona hoe Jesosy Kristy tsy maintsy mitombo fa izy tsy maintsy miaina de satria Satana nitafiditra ao anatiny de izy indray no mitombo fa Jesosy Kristy miaina. Lasa etikety fotsiny le Jesosy amin'ny raharany Jesosy na tsy eo an Jesosy Kristy indro tamiko sy ny sisa rehetra zany etin'ny Jesosy Kristy tany an-danitra ozy tsaratsara izay za de efa maty fa velona indray zaza hitanareo zao ny Jesosy Kristy sy ny sisa rehetra za de président en 2013 zavatra ohatran'izany izy indray no mitombo fa Jesosy Kristy etikety sisa zay mahasa ny démonie anazy zay matsy avy amin'Andriamanitra tsy to anazy ary zay de fahafahatsika mitaratra fa tsy filazantsara ny support n'ilay faminaniana fa resaka vola, resaka culte de personnalité, resaka entreprise. Ilay resaka vola de mazava ho azy fa ahafahan'ny olona mandrotsaka rakotra, mandrotsaka dima, ahafahan'ny olona zany ho dépendant, mandoa écolage amin'ilay fiangonana, mitohy amin'ilay resaka entreprise zay. Zany hoe le olona membre rehetra ao de lasa mpandoa écolage, le olona membre rehetra ao de lasa mpandoa hetra. Lay dima sy lay rakotra, volombokatra sy ny karazana fidiram-bola rehetrarehetra ny opération isan-karazany, ny spectacle évangélika zany rendretrarehetra ireny dia support afahana manatavy ny kitapom-bola nyreny fiangonana reny avokoa de mianime karazana zavatra be da be isan-karazana izy ary araka ny sujet atsika dia faminaniana
anarana ny sainy mpino ary indrindra anetsiketsehany foana n'ilay mpino a mba ho dépendant amin'ilay fiangonana izy, mba ho addicte amin'ilay fiangonana izy, mba tsy hahita zavatra ivelan'izay voizina amin'ilay fiangonana izy a ivelan'ilay fiangonana fa zay ambaran'ilay mpaminan'ainga io na ilay bisopy io na ilay mpisorona io na evangeliste io na pastor io a de zay ambaran'io ihany ny marina. Ary zay mahatonga le hitanareo rehefa miresaka amin'ireny olona ireny nareo de ianao indray tahaka ny hoe olona mitapy miresaka amin'ireny olona ireny, ianao indray tahaka ny hoe olona dala na de fa marina de cortiquenao amin'ireny olona ireny ara ny famarinany filazantsara fa tsy toteny amin'ireny olona ireny ianao, satria araka le lazaiko teo a membre amin'ilay entreprise izy, membre amin'ilay association izy, membre amin'ilay fédération izy, de le mpaminan'ainga ny lohan'ilay fédération no lehibe an'ilay fédération de mety homemena grade kely ao izy a ohatra hoe trésorier na tsy fantatro conseiller na sy ny sisa rehetra. Fa izany rehetrarehetra izany de fehezan'ilay esprit any satana. Satria nahoana no miteny hoe esprit any satana? Satria za tena manipika aminareo ary manamafy amintsika fa hitanareo le olona mpaminany lainga misahana an'ireny fiangonana ireny, satria le faminaniana lainga zany de ohatrany hoe animation ataon'ilay olona fa en même temps izy a miinvoquer esprit ihany izy ao anatin'ny culte zay andraisany anjara ivoriny miaraka amin'ireo adeptany, atsika ny dikan'izay hoe adepta izay olona mpiakin-doha aminy de ny toriteny toriny fanamboarana ny sain'ireo mpinireo, ny hira évangélika, adoration sy ny louange rehetra irainao amin'ny fiangonana io a dia fanodinana ny sain'ireo olona ireo daholo, fandrafetana ny sain'ireo olona io, ary indrindra ny fametrahan-tanana any tena misy esprit be mihitsy miaraka amin'izay. Ary zay mahatonga ny baiboly milaza hoe aza maika ny amin'ny fametrahan-tanana. Dikan'izay ihany koa de hoe isika ihany koa de aza manaikinaiky foana ametrahan-tanana, fa il suffit ianao ametrahan'ny olona anankiray tanana. Za miteny aminao fa raha olona misy esprit mametra-tanana aminao a, ny effet cause ny esprit afindran'ilay olona mametra-tanana aminao iny a enjakenjana ihany ny afahan'ilay esprit manapaka ao anatinao ny apita amin'ny alalan'ilay fametrahan-tanana. Tsy maninona ho resantsika manaraka izay rehefa misy ny fotoana sy ny fahendren'Andriamanitra enjakenjana ny idéologian'ilay esprit tafiditra ao anatin'ilay olona. De zay ny zavatra mampalahelo satria manomboka eo le olona atraveran'ny fametrahan-tanana sy ny animation rehetra voizina ao anatin'ilay fiangonana. Izay a mifototra betsaka amin'ny tontolony hoe mampita esprit dia tonga miankin-doha adepta sy esclaven'ilay demony a sy ilay elita misahana ilay fiangonana mpaminany lainga ilay mpino ao anatin'ireny fiangonana ireny. De zay mahatonga azy hoe nizanizana olon-tsotra ary miteny azy hoe mialao amin'ny fiangonana io a fa grave be io fiangonana io, fa mizingizina ilay olona amin'ilay fotokeviny satria izy a efa tonga andevo. Ary efa mandoha ekolazy tao izy a misy herim-pony, misy sacrifice nataony ao. Ny tiana tenena amin'izay de hoe ilay fifamatorana izany entre anizy sy ilay olona mpisahana an'ilay fiangonana zay agent satana mpaminany lainga araka ny sujet antsika eto a de efa misy lien tafiditra lalina. Ary zay a midika ihany koa fa efa misy ozina manapaka avy amin'ny satana deja ao amin'ilay fiangonana, amin'ilay mpitarika ary indrindra ihany koa amin'ilay adepta izay mbola mipetraka amin'ilay fiangonana sy manaiky ny rafitra rehetra tontolo zay ipetrak'ilay fiangonana. Jerentsika hoe inona ny tena hoe hevitry ny faminaniana à la base, inona ny atao hoe faminaniana. Vakitsika ny soratra masina Apokalipsy 7:10 définition ny atao hoe faminaniana. Betsaka ny définition biblique afaka raisitsika fa ity no napetraka ny tompo a atao boky zany fandresen-dahatra atao anatiko a zaraiko aminao hoe itondrantsika fanazavana ny amin'ny atao hoe inona ny tena hevitry ny atao hoe faminaniana. Apokalipsy 7:10
vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tahaka izao le izy. Dia nakoho ka teo amin'ny tongony aho, fampahitana no menany Jaona izy ty. Dia nakoho ka teo amin'ny tongony aho mba hivavaka aminy. Ary hoy izy tamiko, tandremo, aza manao izao, fa mpanompo na manao ihany aho sady na mandreo rahalahinao izay mitana ny filazana an Jesosy. Eto zany misy an'y Jaona, apôstôly Jaona ny ankohoka tamin'ny anjely. Izy resaka tombo-kase, famana amin'ny tombo-kase. Dia nandidy an Jaona ny anjely hoe aza miankohoka amiko fa izaho dia mpanompo tahaka ny rahalahinao ihany, tahaka ny anjely rehetra ihany mpamitahiraka, fa Jesosy Kristy irery ihany no iankohofana. Misy mesazy sahady ao anatin'izay ho antsika idolatra. Tapany faharoa, definition-ny faminaniana. Jaona no mahita eto, Apokalipsy 7:20-20. Tapany farany azafady, aorian'le hoe tandremo aza manao izao fa mpanompona manao ihany aho sady namandreo rahalahinao izay mitana ny filazana an Jesosy. Andriamanitra ihany no ivavao, fa ny filazana an Jesosy no fanahy ny faminaniana. Andriamanitra ihany no ivavao, fa ny filazana an Jesosy no fanahy ny faminaniana. Zay zany no definition ny antsoina hoe faminaniana. Filazana an Jesosy no fanahy ny faminaniana. Jesosy dia fantatsika tsara fa tao amin'ny tena no toeran'ny fahafenony ny fomban'Andriamanitra rehetra. Bokin'ny Kolosiana no milaza an'izay. Aza miankohoka zavatra misy anefa amin'izao vanim-potoana izao dia tonga idolatra ny olona. Ary zay dia esprit andrafetan'ny mpino amin'izao génération iainantsika izao ny génération misy. Izay dia esprit andrafetan'ny démonia ny mpino amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Miankohokohoka amin'ny n'importe qui isika. Miankohokohoka amina mpamina ny lainga isika. Miankohokohoka amina bisopy, miankohokohoka amina évangéliste, miankohokohoka amina karazan'olona efa maty rehetra tany isika, olo-masina tsy fantatra. Misy mesazy ampitanin'ny baiboly atsika eto araka ity Apokalipsy 7:20-20 ity. Miankohokohoka amina foto-kevitra sy karazana symbolika isan-karazana. Izany zao génération zao. Eto anefa dia miteny ny baiboly. Ny baiboly anefa eto dia miteny hoe aza miankohoka. Eto dia anjely anefa, fa tsy n'importe qui arak'ilay ohatra ny mitsika teo hoe mpamina ny lainga na bisopy na sy ny sisa rehetra tsy manao akory ny sitrapon'Andriamanitra, fa eto dia anjely izay manao ny sitrapon'Andriamanitra, mampiseho élément mifavorize an'ilay fampahitana ho an'ny Jaona araka ny bokin'ny Apokalipsy no iankohofany Jaona eto. Dia mandrara ilay anjely, zany hoe olona toteny ao amin'Andriamanitra, mpanao ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy n'importe qui araka ny lazaintsika teo atao araka ny sujet hoe le misy le rahalahy tsy ren'olona ireny iankohofana eto. Le rahalahy milaza faminaniana lainga araka ny sujet atsika ohatra andraitsika teto hoe sanatria akorytsika hoe manana lahelo amin'ilay rahalahy, amin'ilay tsy rahalahy moa fa olon-tsotra tsy manina, amin'ilay lehilahy zany satria ny rahalahy sy anabavy ao amin'ny araka ny soratra masina dia hoe izay manao ny sitrapon'ny ray izay any an-danitra, fa ilay olona raisitsika ohatra moa eto dia tsy manao ny sitrapon'ny ray izy, tsy manao ny sitrapon'i Jesosy izy, fa mandeha amina faminaniana lainga, mandeha amin'ny fihetsem-po, mandeha amin'ny sentiment, tsy mijery ny sitrapon'Andriamanitra izy ary tsy fehezany ilay sentiment arak'ilay galatiana vokatry ny fanahy, contrôle de soi, fa honona tena. Tsy hainy zany no mifehan'izay ary tsy manetry tena izy ifehan'izay sentiment an'izay, fa ampiteneny ny sentiment. Or nefa ny devoly no miasa ao amin'ny alalan'ny sentiment, mametraka faminaniana lainga ao am-pony dia hoe isy bomba enjera ao à Paris, vehivavy no hitondra ny la Frantsa sy ny sisa rehetra, patati patata patsipatsa, zavatra ohatran'izany ivelan'izay efa zavatra tantarainy any anatin'ny fiangonany ihany. Bref, filazana an Jesosy no fanahy ny faminaniana. Ny ahoana zany filazana an Jesosy zany? Ny olona anankiray zany izay maminany, ny olona anankiray zany izay milaza faminaniana, dia manambara an Jesosy Kristy izy, manambara zava-panahy izy, manambara ny herin'ny filazantsy tsara izy, ary ny fanambarany dia mitondra famonjena ho an'ny olona anankiray.
mitondra salut. Jesosy Kristy maty nombona teo amin'ny hazofijaliana, miaraka amin'izay dia voaomby ihany koa ny fahotan'ny olona anankiray, dia miara mitsangana amin'ny Jesosy Kristy izy. Romanina 9:1. Miara-maty amin'ny Kristy dia miara velona amin'ny Kristy, fiainana voninahitra. Izay no fanahany faminaniana. Izay dia midika ihany koa hoe vie éternelle. Faminaniana izany dia fanambarana an'izay. Raha manambara faminaniana amina olona anankiray zany za, amen, na ianao na rahalahy amin'ny Kristy na ranabavy amin'ny Kristy anankiray, dia milaza fanavotana ny fanahiny olona iny izy. Milaza fanambarana salut famonjena amin'iny olona iny izy. Zany hoe esorinao amin'ny maizina makany amin'ny mazava, esorinao amin'ny fahotana makany amin'ny fahamarinana, esorinao amin'ny démonie makao amin'ny Jesosy Kristy. Izay ilay faminaniana, fa tsy hoe manambara Marine Le Pen, manambara Emmanuel Macron, manambara premier mandat, manambara deuxième mandat, manambara bomba nucléaire, manambara sinoa manafika ny Frantsay. Tsy zany re tompoko ny faminaniana. Zany ny atao hoe venin amin'ny devoly, zany ny atao hoe poison amin'ny lelana mena rano. Veriko tsara, ny olona anankiray manambara faminaniana dia manambara tompoko ny famonjena, filazana ny Jesosy no fanahany faminaniana. Jesosy dia arak'ilay efa natsitoko teo araka ny bokin'ny Kolosiana, dia ao amin'ny tena ny toerany fomban'Andriamanitra rehetra, ny fomban'indray rehetra. Fanambaranao an'izay fomban'Andriamanitra izay zany, satria izay fomban'Andriamanitra izay dia midika hoe famonjena antsika. Izay no antsoina hoe faminaniana. Fa tsy resaka hoe maminany ianao dia milaza hoe amin'ny 2013 na tsy fantatra 2000 zao dia lasa président en république, i vehivavy nitondra ny la Frantsa, lehilahy no sisisela na izao na izao. Tsy zany ny faminaniana hoe izy bomba enjera sisisela, roasiko ny Covid, beta be isika ao Madagasikara ao any Afrika, no etsihan'ny émotion atsika dia milaza teny tahaka izany, izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ny antsoina hoe faminaniana. Amara-paranantsika azy dia Deutéronomie 7:20, andininy 12. Deutéronomie 7:20, andininy 12. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha miteny amin'ny anaran'i Jehovah ny mpaminany ka tsy efa ny zavatra na tsy tanteraka, dia teny izay tsy nolazain'i Jehovah izany. Tamin'ny fahasahisahiana no nilazan'ny mpaminany zany, koa aza matahotra azy. Bomba bref zany conclusion an'izany, ilay lehilahy paritaka be any amin'ny tambadisotra iny, tsy izy ihany, fa misy ihany koa pastora fanaminany hoe amin'izao taona dia président, dia ve moa tsy tanteraka ilay izy président en république Madagasikara. Le lehilahy concerné eto araky ny pibatsika moa dia hoe izy bomba enjera ao amin'ny la Frantsa, tsy mahalala daty aho izy fa ndana makany a Normandie, ndana makany a Toulouse, ndana makany a Poté, mialao Île-de-France. Amin'ity taona ity dia vehivavy nitondra ny la Frantsa. Zany ny karazana faminaniana ny lazainy sy ny sisa rehetra. Tsy izany fa tao Madagasikara koa dia efa nisy niteny hoe roahako amin'ny alalan'ny Jesosy, amin'ny anarana Jesosy, amin'ny Covid sy ny sisa rehetra. Sady président amin'izao taona izao, fa ny tena marina ao ambadika reny fasahina no nitenenana araka le Deutéronomie 7:20, andininy 12 no vakitsika teo. Misy satana mantsy saisa, satana dia tia manandrakandana, satana dia tia mitsapatsapa, ny devoly dia tia mi-expérimenter an'izay zavatra izay izy, manandrakandana, manendrinendry, mitesta. Dia ny devoly ny miainome azy amin'ny alalan'izay esprit izay, dia mahatonga an'ireny olona ireny hiteniteny foana ohatra an'ireny izy anambara zavatra tsy biblika ohatra an'ireny, fa arak'ilay efa fifandraisany amin'ny satana, fifandraisany amin'ny devoly. Dia ny devoly no manambara mampiseho faminaniana aminazy, dia vele olona miteny hoe zaza hitanareo zao Jesosy Kristy ohatra ny tsaratsara sy ny sisa rehetra, za apôstôly io ny papa farany sy ny tsy fantatro tsy haiko tsony zany rehetrarehetra izany. Eo ihany koa ny olona anankiray midina ambany any tafiditra ao anaty faiblesse. Hitanareo ohatra ny hoe raha le kahany le faminaniana lehilahy araky ty sisiantsika ity zao, dia manao calcul izy meno ainao manjery izy, dia hoe mipoaka ny ady any Russie sy Ukraine,
de mijery vaovao be izy, mijery BFM TV be mihitsy izy na presse occidentaux zany zareo tandrefana de reny olona ireny efa arak'ilay contexte hoe devoly rainlainga raha milaizy izy de niazy any lazainy de ny zavatra voiziny reny émission reny plaza vaovao publicité manao publicité an'ireny fotokeviny reny mety hoe radio viva io zany tsy milaza izy afa-tsy zay ahitany sitraka amin'ny fanjakana ihany, tsy milaza izy afa-tsy zay mapetipety an'io fitonana io ihany satria io ny finanana io ny kapokany de ohatran'izay ihany koa reny BFM TV sy ny sisa rehetra ireny de ohatran'izay koa reny mpaminany lainga reny hoe raha milaza izy de ny any démonie ihany lazainy arak'ilay zavatra petraky ny démonie ao am-pony satria ny démonie no mamahana azy amin'ny alalan'ny dimy sy ny rapitra amin'ny alalan'ny voka-dehibe amin'ny alalan'ny fotoatsabata sy ny zavatra ohatran'izany ny démonie zany mianomia an'ilay entreprise n'ilay fédération sahaniny de ny zavatra misy manao calcul reny olona ireny par rapport amin'ny information azony zany lazainy any amanjery zany le resaka BFM TV andrasaitsika teo de rehefa milaza ny presse occidentaux sy ny lala vaovao zany zareo tandrefana de fatatsika hoe niazy ihany lazaino zay le esprit démonie de mitanisanisa eo izy zao Rosia maditra, Rosia bibidi, Rosia zao fa izy manatsaratsara zany ny position an'izy de mirecolter information anatin'ireny reny karazana pasteur tsy manana fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy reny de manao calcul am'izay zao bon après am'izao zany dia opitian'ny Rosia reto frantsay reto satria reto mamatsy fitaovam-piadina amin'ny Ukraine reto mandefa fanampiana amin'ny Ukraine reto européenne reto itotian'ny Rosia am'izay reto am'izao taona izao de izay ny miasa ao anatin'ny sainy de amboariny calculeny à travers an'izay hoe possible ao tanteraka ty raha vadiko faminaniana fandeha anao culte de personnalité ao anatin'ny tia afahako manandevo atrany ny piniko ary andoavan'izy ireo ekolazy atao anatin'ny fiangonana fédération izay sahaniko de ohatran'izay daholo ireo tranga rehetrarehetra reo tamin'ny vanim-potoana ohatra i Maïolina mitombo de mitombo ny mpino apokalipsia araky ny doctrine zay voiziny de lasa be da be mihitsy ny mpino manangana fiangonana gauche à droite izy de manao calcul am'izay izy hoe raha zao isa-taona zany ny mpino babiko gasy babiko zany Maïolina zany resaka eto de après 10 ans na 15 ans possible à la majorité fa presque ny atsasa manila ny voaka malagasy rehetra mihoatra de lasa apokalypsie daholo mpino ny apokalypsie daholo de raha nikajikajy tombatombana izany de ireo olona ireo ifidy am'izao taona izao de andeha amorona faminaniana am'izay fa hoe za de alany président am'izao taona izay ohatran'izany zay le calcul risako anareo ainsi de suite medara ohatra hoe misy tonga ny vaccine Covax tonga ny Johnson sy reo de izy am'izay izy manomboka mitrena am'izay le lehilahy arak'ile esprit ao anatiny hoe ozoniko amin'ny anaran'i Jesosy ny Covid sy ny sisa rehetra ohatran'izany faiblesse zany ka ety am-pamaranana de mila mitandrina isika fa ny esprit en démonion ambadiky reny lay olona efa andevony lay mitondra lay faminaniana lainga de isika zay manaiky fa tsy micontre avy hatrany aza manome fitoerana ho an'ny devoly toero ny devoly fahavalinareo de andositra anareo izy miraikiraiky manaiky an'ireny za miteny atsika fa victime isika ny taranakitsika ary zany ny zavatra misy ao Madagasikara am'izao vanim-potoana izao ka izay nao nahitanako atsika hoe miverena am' Jesosy Kristy ianao raha lana aminany lainga ianao androany tsy manino zany tsy mbola blasphème zany Jesosy Kristy dia vonina fona izy amelany helikotsika ny fahotatsika rehetra efa netiny teo amin'ny hazo Betsalina beba ianao zokila beba ianao aoka zay ny culte de personnalité beba ramsia reo vahoaka entinao mivarina any amin'ny fotoamanina sy fikitroany ifireo tadio fa mafy ny anadina an' Jesosy ianao
nazavaiko anao teo raha ohatra hoe tsy fantatro ny hevitry ny antsoina hoe faminaniana ny filazanan'i Jesosy no fanahy ny faminaniana de manomboka izao ianao ramose aza maminanina ny fahatany fotsiny de asianao anarana Jesosy fa mba tena zay zavatra aseho an'Andriamanitra anao filazanan'i Jesosy ny fanahy ny faminaniana manova mihitsy auto-analyse alohan'ny teny sy anambara zavatra fa aza miteniteny foana ramose fa mafy ny anadinana anao. Jesosy Kristy mamela heloka antsika rehetra izy tianao izy tiantsika rehetra izy nanao erreur ianao za koa efa nanao erreur sika rehetra efa nanao erreur ka zay ny ampitako aminao ramose tsy ianao ihany fa ireo rehetra taloha rehetra tany otrandramaiôla armetara sy ny sisa rehetra izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny faminaniana nataony trandroko enina tikitako to mbola tsy tara verena amin'ny Jesosy verena amin'ny filazon tsara madio verena amin'ny tenin'Andriamanitra tsy misy fangarona Jesosy ihany filazana ny Jesosy ny fanahy ny faminaniana aza fangaro zavatra hafa ny hoe Jesosy Kristy aza fangaro zavatra hafa ny filazon tsara izy tsy maintsy mitombo za tsy maintsy miaina ampangino ny sentiment ampangino ny fihetsepo ampangino ny zavatra rehetra zay tsy avy amin'Andriamanitra vavaka amin'izany tsika zay ny afatra fa mirahasoa anao de mirahasoa antsika rehetra nahatra ny eno hatramin'ny farany satranao zay tompo ranomasina tsara indrindra ny amin'ny fatsaranao sy ny fahalebiazanao mbola afaka nanambara zay tokony nambara indray tamin'ity andro anio ity teraina ny anaranao ianao no mila voninahitra amin'ny zavatra rehetra ianao dia manitsy anay hatrany amin'ny fahadisoanay sy ny fahadalanay ianao dia manamboatra anay hatrany amin'ny fahalemenay ao anatin'ny fahalemenay ary mifona ao anay mandrakariva ianao eo an-tanakavanany iray mbola misorona foana ianao ao an-danitra ao mino izay tompo fa mamela heloka anay ianao zay tena mangetahentany teo afaka sy teo amarinina indray eo anatrehanao malgré na de hoe betsaka ary ny zavatra vitanay tsy araka ny sitraponay ifonanay aminao zany Jesosy ankehitriny zay de verina indray aminao anatona anao indray raiso izay tompo raiso ireo mangetaheta raiso ireo zay te hiverina sy hitady anao fatratra indray tapaha kosa ny ozo ny faminaniana lainga rehetra am'izay rehetra mangetaheta teo afaka am'izany ndrama herinao ny proclameko ny herin'ny filazon tsara ny tononoko anapotehako an'izany sy anandefonako an'izany ho fandraisena ho andreny olona ireny voninahitra ho anao ray tsy to amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao alleluia amen mirahasoa antsika rehetra de tahiny Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny daholo iray veloma